Salamo fahafito ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ideran'i Jehova araky ny fahamarinany aho, ary ankalaza ny anaran'i Jehova avo indrindra. Izany salamo izany no entinay makao an-tokantranonao amin'ity takarivity. Izany salamo zany zay mitarika ny ankalazana ny anaran'i Jehova mandrakariva no entinay koa iarabananao amin'ity fotoana iarahantsika ity. Tena falony fo ary feno haravona mihitsy tafaraka aminao indray amin'ity androany ity. Efa nandiny taona vaovao isika, nomen'Andriamanitra fahasoavana, nomen'Andriamanitra fitahiana, ka dia ndeha indray hiaraka hidera ary hanome voninahitra azy, ampitomboina mihitsy ny fideratsika an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny salamo faharoa amby fitopolo hoe hitombo mandrakariva ny fiderako anao. Androany dia tena mifofy ianao ravona ny arabananao, ary tsy mitsahatra mihitsy manonona fiadana amin'ny tompo ho amin'ny tsiraray avy amintsika, ho amin'ny tokantranontsika tsiraray avy, eny ho amin'ny sambatan'olona mihitsy. Dia fahandray zany tafaraka aminao amin'izao takariva izao, hiaraka indray tsika hiderin'Andriamanitra, fa manomboka ny taona dia fiderana izany no asandratsika eo amin'ny seza voninahitry ny Andriamanitra izay iankovatsika. Amin'ity androany ity koa dia fifaliana ny hanolotra aminareo. Gropy anankiray tsy avy eto Antananarivo izay nasainy ny fandaharana ary nanaiky ampanolora-tena, nanaiky ampitiavana hiaraka amintsika. Avy any Ambatry Finandrana izany gropy izany, lavitra n'Antananarivo izany, kanefa noho ny fitiavany, noho ny fanolora-tena ary noho ny mahatonga azy hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta izay omeny azy, dia nanaiky tampitiavana izy ireo ho tonga eto amin'ny fandarana ary hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra ato anatin'izao fandarana izao. Isaorantsika izy ireo ary efa tazantsika ireo arenako ireo moa izy ireo no hiaraka amintsika hanome voninahitr'Andriamanitra amin'ny talentan'izy ireo. Ka dia anasanao ary zahay maka toerana ary manana fahavononana andeha ny fony saina ny fanahy akambana hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'ireto gropy ireto. Omentsika voninahitra mandrakariva Andriamanitra ary asandratsika mandrakariva ny anarany. Ndao ary. Fifaliko ato anaty ianandratra, ny anaranao mpamonjy izay nanavotra. Fifaliko ato am-poko ny deranao, satria maminoatra tsy hailazana ny fitiavana. Voninahitro anao diavo indrindra, ny anjaranao dia kanto tsy azo afindra. Ny hafaliana izany miloatra avy ato am-poko, ihirao ry tompo. Ny hafaliana izany miloatra avy ato am-poko, ihirao ry tompo. Ato anaty dihizary lahay, fitiavana natobaka ho ay hatramy
Falina atoam-poko ny ahitanao revoavotrare etranandram-beo iteranao voninahitsoanao diavitry indra iasaranao tekanto sy azo afi indra miafaliny zay miloatra viato am-boko mihirao ry tompo miafaliny zay miloatra viato am-boko ihirao ry tompo voninahitsoanao diavitry indra niasaranao tekanto tsy azo afi indra miafaliny zay miloatra viato am-boko ihirao ry tompo miafaliny zay miloatra viato am-boko ihirao ry tompo ihirao ry tompo. Ny iraky ny famindram-po avy any Ambato Finandrana no manatrika atsika androany miarahaba atsika rehetra salama tompoko. Isa
Ao amin'ny gropy iraky ny famindram-po avy ao ambaty finandrahana dia faly manolotra antsika anireto mambra atao anatin'izany gropy izany ka atomboko avy atsy misisiny atsy angamba ny atao amin'ny farany sisiny a i Azaria, ny manaraka azy ao Jozia, ny manaraka azy ao Gabriela, ny manaraka ao Safidy, ny manaraka ao Miriam, ary ny atao kaiky koa ato a Itahina Zakaria. Fatratra sy tenaka tolotra ny fitiavanao Jesosy manome ho ainy tsara indrindra miantoka ny ho avy ratry Mamikyu lalaikyu Nibi twecha nilanao Kristi Hampuka ni heri ni fitya avanao Timisia suarina binao Fiainako tontolo tapahinao ireo talenta kono iderako anao Ny fahaizako tontolo te atokako daholo ho fanompona mba hanompoko anao ry tompo iterany andalanao itera sy ankalazanao ihirany azaranao itory ny fitiavanao asandratro ny feo oremanako akony atsaranao ekanto loatra ny fitiavanao Tenakan tutuku Sainu bani laulu vaku Taniva uvau sai kantwiti ija Iza itwera kurahachiza Faniri kulala
jesosio ni ahita ilay tavana ireo latrizay nanavo tanao ay mba handovako ilay mandraky izay tsy haiko ny hangina tsy hideranao ihirahira traniny hatsarandao kambaray soretra soso itihirizay vetsoto fiderana mba hiderako anao sy tompo iderany anaranao idera sy ankalazanao ihirany asaranao itoriny fitiavanao asandratro ny feo ore manakoako ny atsaranao eganto loatra ny fitiavanao sankalazanao ihirany atsaranao itoriny fitiavanao asandratro ny feo ore manakoako ny atsaranao egato loatra ny fitiavanao asandratro ny feo ore manakoako ny loatra ny fitiavanao isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany zay ny rahantsika tamin'ny groupe iraka ny famindram-po avy any Ambato Finandrana isaorantsika izy ireo noho ny fitiavana dia lavitra na Tananarivo aza dia noho ny fitiavana sy ny fanoloran-tena tonga teto amin'ny fandaharana Antsakira fidirana avelantsika akaina kely izy ireo dia isika indray andeha indray ny soratra masina ka aka tohan-kevitra indray avy amin'ny soratra masina mba ahafahantsika miterin'Andriamanitra mandrakariva sy manamboatra ny fiainantsika miterin'Andriamanitra mandrakariva manomboka ny taona ary ataoko fa tena mbola zava-dehibe ny mitady zavatra anankiray entina hamakivaky mandritra n'izany taona zany ny zavatra misy nefa zao raha ohatra ny eto ambonin'ny tany vao nanomboka ny taona dia reny ny zavatra misy maneran-tany tsika amin'ny vaovao any Californie zany zao dia misy toro tanety ny tanety zany may ary dia nahazo ny tanàna maromaro efa 5 zao ny olona maty tsy fantana mihoatro zay na tsiva dia zay ny vaovao azo farany androany 5 ny olona maty ary rava ny tanàna anankiray manontolo vokatra zany afo zany voalaza ny reny réseaux sociaux reny rehefa misy gasy mihitsy hoe manana trano tamin'ireo tanàn'ireo tratra n'izany famaizana zany nenjana be reny ny tany Espagne ny tondra-drano ary natsika eto Madagasikara aza dia tena mitaintaina mihitsy satria na maina tokony ina ny andro zao dia efa misy cyclone mana miodiody ary araka mivolaza dia hoe hiditra eto mihitsy amin'ny sabotsy alina sabotsy ny hiditra eto amin'ny Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia tena mampitaintaina ary tsy ahitana fatony tsaina mihitsy eo amin'ny fiainana ka amin'ity androany ity dia izao anditsika aka ny teny fikasan'i Jesosy no meny atsika mba hahatonga atsika tena hatoky ary hopidera azy ka ny teny fikasan'i Jesosy voalohany indrindra zay raintsika androany roa ihany raintsika androany dia eo amin'ny Jaona 4:20 ka ny 9:20 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 4:20 ny 9:20 fiadanana no avelako anareo
ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jesosy zany reto mamety fikasana ny fiadanany no omeny antsika. Manoloana ny zavatra mampiaia mampitebiteby amin'izao fiainana mieratsy zao dia miteny an'izany Jesosy, fiadanana no omeko anareo. Ity fiadanana ity dia mifanitsy tsara amin'ilay fiteny hébreu hoe shalom, ary io teny io dia entin'ny mponina any amin'ny faritra atsinanany miarahaba olona shalom. Ary Jesosy mihitsy aza dia nampiasan'io teny io miarahaba andreo mpianana rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa tao amin'ny efitrano ambony ny mpianatra ny hidina ny fatahorana ny jiosy dia nipotry Jesosy ary dia zany no niarabany mpianatra shalom, fiadanana ho anareo. Tsy teo moa Thomas tamin'ny fotoana dia miverina fanona dia mbola naverina Jesosy amin'ny Jaona toko faharoapolo misy an'izany shalom, fiadanana ho anareo. Fa eto inona ny tena tiany Jesosy tenenina amin'ny hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ny tiany Jesosy tenena dia tsotra ihany. Ny zavatra tiany Jesosy tenena amin'izany amin'ity fiadanana no omeko anareo ty dia fiadanan'ny olona anankiray, fiadanan'ny fanahy anankiray manana fiadanan-tsaina mihitsy manoloana ny zavatra mitranga ary manana fiadanan-tsaina na inona nina mitranga amin'ny fiainana. Zao mihitsy lazain'ny Romanina toko 5 ka 1:2. Romanina toko 5 1:2. Koa amin'izany satria efa nao hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, zany hoe ilay fiadanana izay lazain'i Jesosy zany dia fiadanan-tsaina ho an'ny olona anankiray, fanahy anankiray no hamarinina tamin'ny finoana, nanaiky ho hamarinina tamin'izany finoana zany ary manana fihavanana amin'Andriamanitra. Zany hoe efa napetraka io fanahy ray io, io olona ray io teo am-pototry ny hazo-fijalian'i Jesosy mihitsy ny fahatsapany hoe meloko izy, dia nentiny zany fahatsapany hoe meloko zany teo am-pototry ny hazo-fijalian'i Jesosy. Ary na ny fiainany ho avy aza dia nentiny teo am-pototry ny hazo-fijaliana mba ho saromana zany hazo-fijaliana zany. Ka izany le fiadanana tiany Jesosy omena antsika, fiadanan'ny olona izay manaiky ho hamarinina amin'ny finoana ary manana fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy olana hitsony ny fahotany satria efa nentiny teo am-pototry ny hazo-fijalian'i Jesosy. Ary na ny zavatra mitranga aza dia zao tena matoky izy satria efa saromana izany hazo-fijaliana dia matoky tanteraka an'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Filipiana toko 4 ka 1:7 dia misy an'izao teny zao. Filipiana toko 4 1:7 ny anaran'i Jesosy. Filipiana toko 4 1:7 ny anaran'i Jesosy. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany ny fiadanan'Andriamanitra dia tena ananantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izay no omeny antsika. Ary izay no mahatonga Jesosy no teny fiadanako no omeko anareo. Ka izay fiadanana izay no tiany Jesosy teneny eto, ilay fiadanan'ny olona nanaiky ao hamarinina amin'ny finoana manana fihavanana amin'Andriamanitra, izay no tiany Jesosy omeny eto. Tsy ilay fiarabana fa ilay fiadanan-tsaina mihitsy ao anaty. Ary izany fiadanan-tsaina izany, izany fiadanana omeny Jesosy zany dia tsy hain'izao tontolo izao omena tokoa. Na mandeha lavitra sy tena miroborobro fantatra aza ny siansa ankehitriny, ny fahaizana sy ny fahendren'ny zanak'olombelona ankehitriny, tsy afaka manome izany izao tontolo izao. Jesosy irery ihany. Koa andeha hipoderan'Andriamanitra isika noho izany teny fikasana omeny Jesosy zany. Jesosy ilay Andriamanitra zanaka, andeha hipoderan'Andriamanitra isika noho izany. Ny teny fikasana faharoa dia ao amin'ny Matthieu toko 7:20 ka ny andininy farany indrindra amin'izany toko zany, zany ny andininy farany mamarana amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu zany. Dia amin'ny toko andininy 20 ny tapany farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy no miteny eto, indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ohatrany hoe hafahafa ihany raha ohatra hoe raisina maivamaiva zany teny Jesosy zany, ohatrany hafahafa ihany satria zao izy efa andeha hiakatra any an-danitra io miteny amin'ny mpianany io, izy efa
tsy le vantana itsony fa le Andriamanitra andeha hiakatra any amin'izay fiandran'Andriamanitra no miteny nefa dia izy miteny hoe momba nareo mandray izy tsy ho itsony ahoana zany ohatran'ny hoe zavatra hafahafa zany kanefa rehefa mijeritsika ny jeritsika amin'ny Jaona toko 5:10 Jaona toko 5:10 ka ny 7 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 6:7 ny anaran'i Jesosy. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo mimpananatra, fa raha andeha aho dia irahako ho aty aminareo izy. Eto zany Jesosy ilay miteny hoe indro zao momba nareo mandrakariva nahiakatra ny an-danitra ary dia manazava izy atao amin'ny filazantsarany Jaona hoe mahatsara anareo ny fialako, fa rehefa miala dia ho avy ny mpananatra zay irahiko. Ny mpananatra moa dia ny fanahy masina. Ka misy toky ihany tokoa zany azo raisina, azo tazomina na niakatra ny an-danitra ary Jesosy dia eo akaikitsika momba antsika mandrakariva. Izao mantsy ane ny fahafatesan'i Jesosy, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany any an-danitra, ireo zava-dehibe anankitelo ireo no anisan'ny zavatra tsy maintsy nitranga amin'ny fanatanterahana ny planina ny fanavotana sy ny famonjenantsika zanak'olombelona. Tsy maintsy nitranga ireo zavatra telo raha tsy nisy ireo dia tsy afaka hiasa koa ny fanahy masina izay nirahana. Noho izany dia tena anatin'ny drafitrasan'Andriamanitra mihitsy zany hoe natongavan'i Jesosy ho nofo olombelona takatsika dia niasa dia avy eo novonoina, maty, nalevona, nitsangana tamin'ny maty ary hiakatra ho any an-danitra. Dia rehefa miakatra any an-danitra izy dia andefa kosa ny fanahy masina. Ka amin'ny alalan'ny fanahy masina zany dia ohatrany hoe eo akaiky ny mpanaradia azy sy ireo mino azy mandrakariva Jesosy na aiza na toerana misy an'izy ireo, na amin'ny fotoana inona na fotoana inona misy an'izy ireo. Tena mahafaly zany, tena maty hideran'Andriamanitra zany. Niakatra ny an-danitra ary Jesosy dia ohatrany eo akaikitsika mandrakariva izy amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Tena zava-dehibe ho antsika mihitsy ny mahafantatra izany. Jesosy zany rehefa olombelona teto amin'ity tany ity dia tahaka asainao, nitafinofo sy raha tahaka asainao dia tsy afaka hoe nakariana anary dia sady ariana anary, fa amin'ny toerana izy dia eo ihany. Tsy hoe nety tany France izy na ny Australie izy na ny Allemagne izy na any USA izy zay misy anareo mijery sy manaraka an'ity fandarana ity ankehitriny dia eto Madagasikara koa. Tsy izany Jesosy, fony izy nitafy maha olombelona. Tsy hoe eto Soamanandrarina Jesosy dia mety afaka koa any Ambato-Finandrana, any Andravoahangy, satria nofo sy raha ohatra asainao. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niakatra ny an-danitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia mety eo akaiky ny mpianany rehetra, ny olona rehetra mino azy, na aiza misy azy. Ka ianao zay manaraka an'ity fandarana ity dia tady teo fa amin'ny alalan'izany fanahy masina eo akaiky anay Jesosy ary momba anao mandrakariva Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Ny soratra masina zany dia milaza amin'ny fomba manetriketrika fa tena zava-misy, tsy angano na anganongano na lovatsofina, fa tena zava-misy ny fanatrehan'i Jesosy ny mpino rehetra sy ny mpianany rehetra amin'izao taona iainantsika izao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka tsara tonga antsika opedera zany toetra teny fikasana amin'i Jesosy, tsy teny fieteny zany fa tena teny tanterana mihitsy momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fataperan'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no anakekezany antsika. Ka tsy mbola nidivitra tamin'ny asa mihitsy Jesosy hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia miara-miasa, dia miasa Jesosy ho amin'ny famonjena ny olony mandra-pahatonga amin'ny fiverenany eo amin'ny raha molanitra tsy hoe intsony. Noho izany dia andao hidera azy isika, manana tetikasa ho atao ianao amin'ity taona miditra ity, eto anatin'Andriamanitra zany fa araka ny teniny momba anao mandrakariva izy raha mahasoa anao zany, satria izy mahalala ny hevitra iverinantsika aza matahotra ianao fa ho ataony tanteraka zany. Koa samy tompoko mahery amin'izao fandohany ny taona izao, andeha ampatanjana ny finoana ary andeha hino ny teny fikasana izay nilazain'i Jesosy fa ny fiadanany no omeny antsika ary indro
mombatsika izy ambara-pahatonga fatapiaran'izao tontolo zao. Ho azy ny voninahitra, ho azy ny dera sy ny anja, ny fanjakana, ny fanapahana, fa ho antsika kosa ny fifaliana sy ny fahasoavana ary ny fiatamana. Amen. Andendraritsika angataka an'ireo groupe iraky ny famindram-po avy any Ambato Finandrana. Amarina zao fotoana zao amin'ireo hirany netiny ato anatin'ny fitarana mba hahafahantsika miara amin'ny ten'Andriamanitra. Tahoary. Tilani Chayara ihira idera siananja cha feu canto si mirinja nua teridai tira lazane wana manja kiza sanau di situ sisia hasakana siderana mesa vulina icari nitera luiju watu lucha wana utsisi fecha manja kiza trafeno sarana bevonina isha sitra kutuku deso ni wanya minna yaina mandrakizai feno sambarana sanauji situ sisia hasakana siderana mesa vulina icari nitera luiju watu lucha wana utsisi fecha madrakiza sanauji situ sisia hasakana sanada sana mesa vulina icari nitera luiju watu lucha wana utsisi fecha madrakiza si fecha madrakiza viverana.
mahely izay natsapako fa tsisy nito anao mitantana isan'andro ny tananao ny akaikinao feno faliana lavitry ny ankivina feno fiadanana tsisy mampanay ireo fisedranana faitra izay nolalovako ny olana betseseny izay nisy zay milana kiviny foko ka mahatonga itoloko mila ny famonjena ny fiainako matoky anao Jesosy matoky anao ny fo feno fiadanana feno farina mitoetry manilana matoky anao tanteraka satria tantananao ny tanako fanekeko ataoko aminao Jesosy hitoetra aminao satria matoky anao ny fanantenako rehetra dia ao aminao no mitoetra ekeko avokore Jesosy zay sitraka matoky ny famindram-ponao sy ny fitiavanao nafoinao hatraminy anao anavotanay matoky ilay rano mahiry matoky eo fa tsy mba ho very fa manananao lay mpamody tsy mandao matoky anao Jesosy matoky anao ny fo feno fiadanana feno farina mitoetry manilana matoky anao tanteraka satria tantananao ny tanako matoky anao Jesosy matoky anao ny fo feno fiadanana feno farina mitoetry manilana matoky anao tanteraka satria tantananao ny tanako matoky anao tanteraka satria tantananao ny tanako eny ary mametraka ny mandram-piona ao amintsika rehetra indray tenanay izahay hiraky ny famindram-po ho amin'ny manaraka indray eny ary veloma aby eo
isaorantsika Andriamanitra satria tanteraka andray ny androany to teo ambany fitarihany sy teo ambany fiainy isaorantsika mandrakariva izy ary angatantsika mandritra ny taona vaovao izay hitsahantsika menakavy ity dia mbola eo mandrakariva izy ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra aty amintsika amin'izao fiterana azy zao ho azy rery ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra fa isaorana koa ireto groupe iraky ny famindram-po avy any ambato finandrany reto araka ny lazako anareo tany amboloany dia lavitra natanynareo izany kanefa tsy nalavy tany izy ireo satria te hiderin'Andriamanitra miaraka amintsika menakavy te hanome voninahitr'Andriamanitra miaraka amintsika rehetra ka dia isaorana izy ireo ary engane ka tsy ho mpihira fotsiny eto amin'izao tany izao izy fa hihirako rehefa ho avy Jesosy amin'ny rano lanitra
eo amin'ny rahamasina fitaratra, miaraka amin'ireo vavontsy marobe, miaraka amiko sy miaraka aminao zay manandratra ny fidiran'Andriamanitra isaka amin'ny fotoana tahak'izao. Ho ampitombonin'Andriamanitra mandraka ariva koa ny talentanyreto tanora ireto izay manome voninahitra azy ary manaiky hiasa hiaraka amin'Andriamanitra. Saorina koa ianao tany tokantrano tany na naraka indray mifandarana tamin'ity androany ity, fantatray fa tena manokana fotoana ianareo hidiran'Andriamanitra hiaraka aminay ato anatin'ny fandarana. Sitrakay zany, telinay zany, ary Andriamanitra ny hamaly fity anareo, hanome anareo ny tsara ary hiaro anareo ary taiza sy hijery anareo mandrakariva eo amin'ny fiainana izay misy anareo any amin'ny misy anareo rehetra. Saorina manokana ihany koa ny teknisianina izay mikarakara ary omen'Andriamanitra fahasalamanana izy ireo, fahaiza maneho talenta ary ny fahalalana rehetra mba hahafahana mampita ny tokantranontsika izao fandarana izao. Saorana ny rehetra ary Andriamanitra moa nomena an'izany fisaorana izany isan'andro. Alohan'ny isarana indray ary dia izao no teny amin'ny soratra masina izay omenanao, hoentinao mamakivaky ny herinandro isokatra tsy ho ela eo anatrehanao, ho fikirinao ary hoentinao misedra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ao amin'ny Isaia 5:20 misy izany teny izany, ka ny Isaia 4:20 azafady ka ny 9:4. Isaia 4:20 ka ny 9:4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: matokian' Jehova mandrakizay, fa Jehova tompo no vatolampy mandrakizay. Izany teny izany no fikiro, vatolampy mandrakizay ny Jehova Andriamanitsika, ka dia matoki azy ary mandritry ny herinandro indray dia ataovy ho fanandramana, hoentinao ny atoky izany Jehova vatolampy mandrakizay izany. Tiaona indray tsika amin'ny herinandro toy izao, raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka amin'ny vahiny vaovao indray isika, andeha iteran'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao tsy tahaka ny tamin'ny taona lasa. Dia mankasitraka tompoko amin'ny fotoananao indray zany amin'ny herinandro toy izao, raha sitrapon'Andriamanitra fa ny androany dia fitaitsika tao. Velominareo ary samy ho tain'Andriamanitra tompoko.